Amen. Kunata untuk fedano aneo. Ibaba kay sika lu. Alo ni tenira kwa mnero faoka mam kuiris. Rimala kasnamak. Au ketika mungkin dua sika manloran tuh Kristi pamuja dari Nazaret. Misal tadi tera makalah zaman me. Ufuna itinangara na dari tupan yang antara ini jelena hari nai. Raina jauh pamelawan sesuatu Kristi tupnai. Harusnya infari masnawan wan. Rabu pemelano saya Kristi. Mandat. Mifuna. Misal kena usaha baba. Milena pala diana. Lain siang. Anamana na pataw itong tara na subuita matang kay ti. Kasa puto niya na papantela ko. Malutumul tao. Simana pa yung rena na tiyanaw. Ano pa mifunaw. Manggata kan pa yung rena. Ritupan naman tayo. Gaya tika ba yung harat berihar atau. Sinawin kaya siman tito biata ni sarat-sar. Hendrayo. Natikan pa yung manhantar na ito. Huwag kang hirak magdararo. Raya orang mereka datang maten hajan. Kota lawa tu pada mantai. Apa kan tehu lelu? Simana perfane kisan. Amne lawan Kristi. Fella mereka dari Nazaret. Walau berkumpul kaliu. Misota lagi coba tu penaru. Misota. Ane mati Abraham, ane mati Sakano. Ane mati Jacob, ane mati Israel. Ane mati Nazaret kau. Misota pun falimas. Ane bagian terlibe. Ani pun sendiri hari keterima pun selalu tergari kita. Coba lagi. Ani bapak kena tahu dua mas nak masih kau nengar nirai sini sana. Ani pun masna. Amen. Petakit. Ari apa kumalala wan tupo. Nala tin nala fulun teno kuram panggil malona naru. Ribokan mazan. Nabaf nalah. Nanyat tanam tanur. Nalai benan ken. Tifani nawain manat kenaru. Amne nonwan aribri baiti. Alori teneno. Ni presentação watau como vit. Fuyan texto fiku antena. Siapa kira saya nak benar rumah jangka setia. Siapa pun saya mereka. Dalam bukan nak bahan tenok. Rasul nak tatara tu kau fakir tu rumah jangka. Tanah tam volume. Nama tu kau ilua. Saya intel narozau. Itu jangan bawa ke betet. Nak tu kau tam volume. Rafan put fan dua sau seret mula. Smar yo yan atun kunyan panungi spato kiu na misapri na mfapina leftona na nova publicité tomaru itel fuya mareo de rafa tika fuya nume konaro nufta ko konaro sini famra fu tamaro sana kamazan anoni preta sontena ramato vad ifate ko amnaro Father madam haigo. Ntaga no madam. Ramato pastera, andia mato pastera rajar funya fatri. Semana rakyat mikun ten nariman tampera se butun brinte tanaris terbi. Simpan tahu sakit. Delegason. Saya akan lepastor sara-sara. Aku lipian ajonya selim. Aku lipian ajon FCKM. Agam Katolik, au tawolso. Sahirit, di mana fununan tengah narani di fasa panah. Si mana fakah ketuk tumun. Si mana ganda kuto merabeda, si mana fakah berjasa. Si sirasang nasi pengguna nakui. Ni dia yang paradis. Fan fununan Kristi bela kan Nazaret. Ijabreu. Kita sama tamawa, famisul, amisret, jangan tangan lelava usanak. Ya selem mayu,
misy zavatra fatongavana amin'izany rehefa eo mbola resatsika bakeo ireo délégation miaraka amiko tsy voatanisa tsony ny anaran'izy ireo fantatrao ihany misy zanaky Masega miaraka amiko reo avety nanenga tety zahay mitety Madagasikara lazaiko aminao marina dia marina tokoa rosa telo tsy haiko na efatra kelikely ihany angamba ny district na faritra tsy vita efa Madagasikara vita e daholo i Madagasikara amin'ny alàna fitina finazarana voninahitra ny tompo zany fiadana ao atsika ireo no zanak'anao Masega mbola tsy nisy maty na dia ray tafaverina somatsara eto ary tsy nisy sapina tsy nisy sima ny vava na voa ny maso tsy tapaka ny tongony sy ny tanany fa ny fitondratenany zareo koa tsy haiko na mety ny tsara na tsy tsara nefa mino fa mety miova reo amin'ny anaran'i Jesosy ny olona avy Antananarivo misy olo tena mpanjakana avy Antananarivo satria misy vaovao reny eto aminareo mikasika amin'ny apôstôly tsaratsara nivoaka gazety io zavatra io navoaka ny Masega gazety mihitsy tamin'izany fotoana zany any Morondava tamin'ny fotoana io nisy fahafatesana taty namako apôstôly Zakaiky Mofoko nodomazy nanano tompo rehefa ny tompo io lehilahy io dia maro ny resaka ny tranga na nididina ny navasofa milaza koa lepanao tsipolotra mato izy reny mamekapetaka fa tsy apetaka zavatra tsy marina apetapetaka atao zavatra marina atao tsy marina zavatra tsy marina atao marina sao dia hanenina tonga ao an-danitra milasa tsara azo avy an-danitra any ane za miteny aminareo io sao ataonao vazivazy apetaka ny tombo iteniny ty tomborateniny sao dia hanenina zalahay itonga avan-jere Andriamanitra ao tapony loha eritrereto ny tegnanao raha mody miala amin'ny tany tianao asa manao tao zavatra tsy marina fa ny zavatra marina ny lazao voalaza ny baiboly aoko samby ilaza marina marina avokoa ato amin'ny baiboly aoka samby ilaza ny marina amin'ny namana avokoa tsy olombelo tsirairay marina ny lazao marina tenao anara-masina zao fatongavako zao eto ny fatongavandre so tena mpanjakana reto avy Antananarivo so hainao tsara fa tsy tondroko le olo tsy teneniko le olo roapolo misaky zahay reo fa olo voafidy any miaraka amiko aty ao daholo ny ekipa ao Atsimotsimo ao Antananarivo misy hitanampanao gazety eto lehibe avy Antananarivo mijery ny zava-misy tamin'izao fotoana ary hembeny vaovao fa tsy tonoko le olo anilako aby reo izy à gauche sy à droite ambanimbany egny sasany manodidina amin'ny goudron sasany ry avako malala ao amin'ny tompo misaotra n'Andriamanitra lehibe fa vita ny présentation zay nataoko taminareo iteny zavatra fohifohy ary ny tenako aminareo ny atondianay aty aminareo aty Mahajanga dia zao tsy nana programa aty mihitsy ara mola amin'ity volana aty na fa ny programa ka efa mipetrapetraka daholo any Fort Dauphin azy zao fa tsy makaty mbola nafa kelikely koa ao tamatavy mbola reny vaoka ny tamatavy miteza tamatavy mbola naveriny vaoka ny tamatavy any averiny ry mandeha mbola angalaka ndraiky rao volana juin zao volana juillet oentina amin'ny hélicoptère hoaniny Besanapy miambo ny vahoaka zay zavatra alokan'ny vavako amin'izao fotoana satria efa mamakafy taizany regny fa nisy fomba tsy mety
ua volany tao raha ny zanaka no manaiky kanono ailika ka misy zavatra mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra zay aneraka miarasay teo anaty aho tsy mila zany aho fa sady mitoro amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany. Alleluia. Mandeha amizay ny feo manakoako aty tsy azo teneniny izy tsy azo atao an'izao hoe areko misy zao mandahaly any aho taloha iremesy bako dire voibe nanarako tamin'ny adahalo ahy baralahy aho milaza aminao io baralahy menazy mpamon'olo mpamapakalatombo lehibe nay dia mamakibona tena be voka rasanay da foratao zazakely menamena anany iny masana varamaso be tsy mahita zany dikany tamin'ny faritra misy anay nefa dia zao raha faniavy ny tompony angalaky ahy mety ny tany an-danitra nampahitana zavatra maro ary no karavasina tamin'ny karavasina nampanekeny ny Kristy tsy nanaiky ny lehilahy indroany maty amin'ny volanaiky ny Kristy lazaiko aminareo zany ka anareo zay tonga eto androany mandinia lal fa ianareo reo no anisy nandovany fanjaka ny lanitra satria inona ny azony dia zao raha misy koa ko aminareo zany ka fara tsy azo afitaka anareo tono zany tany mafy zay anananao sao disy pakany saky koninahitra zao la zaiko aminao marina dia marina tokoa ho teneniko hampaniky tena ny tenako ny teniko zay avoaka ny vavako androany 20 no matina tsangako iaho miteny aminao 20 hatramin'ny teto 20 tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy nananganako an'izany tsy zaho nanangana zany fa Kristy velo izay olona tiana Andriamanitra tsanga no mitsanga fa tsy le olona jiaby dia tsanga daholo tsisy mantsony olona raiky zany no misy anisan'izany olo zany noentiko lakatina anakiroa roa olo nitsanga tamin'ny maty reo nindesiko aty atanao gaty va ao vatina reo lahy ray avy Antananarivo ray avy fotsiny menabe io ho avy ao izy io vo velona fo zao lo avy eto reo lahy raiky amin'izy ireo ampiteneniko hoe mba inona ny zavatry ny tsapanao lafa ny maty anao afatanao zay mimaty tokoa lehilahy io tsy tongo bolo da pena mava ary tsy publicité da lazay tsara Andriamanitra tena fa vandivandy ary zanak'olona tsy fantako no navitaiza ao Antananarivo nananganako an'io tany anaran'i Jesosy ity avy any Menabe omeo tena foikeo hoe tiraka raha ty dimy maty natsanako Antananarivo ao dimy nafa teva eo manroa tamin'izany mialatsiny kely foikely mba miteneny anao Sotanao ray aman-dreny voninahitra ho an'ny tompo no tsanganako ijoroko vavolombelona fofo eto fa tsy dia valapatra loatra amin'izay tsika fa izahako fofo fotsiny ny fanazavany tany dianay tany menaka tany mainty rano Santsalova iny zany no nisy sehoany izay fahafatesako izay iny faritra iny dia faritra tsy misy fitaterana zany hoe mijaly be ny fitaterana camion sy tracteur no afaka hitateran'olona any dia rehefa niasa tany zahay dia tsy nahita camion dia voaterina le tongotra ny akabeazan'ny délégation zany fa izaho no mitondra ny fiara 4x4 anay mitondra ny entana nivezivezy tao anelanelan'ny Antsalova be kopaka sy Antsalova lalan-dratsy tokony eo amin'ny 20 kilometra teo zany nivezivezeko ny taona ny entan'ny mpiara-miasa rehetrarehetra dia na tena natsiaro vizana mihitsy tena natsiaro reraka rehefa tonga tao be Antsalova dia rehefa reraky ny asa zany dia mbola nasiny tazo mafy dia mafy koa nandritra ny 3 andro na 4 andro petrahanay tao Antsalova tao tsy tena tsy natelikanina na nasitrorano na navitikanina nakely akory zao nefa ny zavatra mahagaga rehefa tonga ny fahatelony andro nahazo aina ny tsaratsara
dia tamin'io fotoana io koa no ialana vita ny asa tao an-tsalova ifindra any Maintirano dia nentinety ny toe-pahasalamako dia mbola nanana impanasy fahasotoana be mihitsy hoe jesosy mivavaka mihitsy aloha tamin'izay fotoana zay jesosy ampio ao fa ampitomboindray zany heriko zany fa mbola hiasa indray hitondra indray ty-mpanomponao reto ifindra toerana ho an'ny Maintirano indray dia zay no vavaka fofoina ataoko zany dia rehefa naloso ny andro fotoana hitondrana namana indray aho zany tao anaty tomobila rehefa mipetraka tao anaty tomobila tao vao mipetraka kelikely keo dia raiky toro dia ataoko hoe tamin'ny telopolakandro zay fotoana zay ny maraina efa miposaka masoandro any Maintirano vao miverina ny aiko dia ireo mpiara-miasa reo mitantara hoe zao zavatra nitranga taminao tamin'iny fotoana iny zao ny zavatra nitranga tamin'ny alina maty anao tamin'ny alina efa nitomaninay anao tamin'ny alina efa nivavahanay anao tamin'ny alina zao ianao vao nitsangana tamin'ny maty io maraina io zay ny indromako n'izay zavatra nitranga tamiko zay zany ny fahafatesako voalohany dia rehefa nipetraka androandro tao Maintirano indray dia niverina indray le aretina verina indray le aretina verina le avozanana be verina indray le tazo fatigue générale zany verina indray le palu dia miborosy ny voamaraina indray no tonga dia tsy haiko tsisy zavatra fantatro tsony mihitsy zany raha tsy afaka androandro taty orina indray any amin'ny hôpitaly any efa misy seroma zay vao matsaro saina indray tany amin'ny hôpitaly dia ireo namanareo ihany mitantarany zava-mitranga efa tapitra ny ainao efa hôpitaly fandroany ty mitondrananao ty fa ny hôpitaly voalohany efa nandà fa tsy hitondrana faty fa hôpitaly ny alalany eniny ty dia tao anatin'izany ianao hoentina bavaka mivavahan'ny mpanompon'Andriamanitra dia zao miverina zao ny ainao ny tiako mariana dia zao rehefa tena miverina tsara ny saiko zany afaka androandro na telo andro taorinan' zay zava-mitranga fahafatesana zay dia zao ny tena zavatra ngeza be tsapako ny zavatra fantatro dia tena tiany Jesosy ary tena namindrany fo tsy takatry tasy teo zay eny fa na dia ny fanimpoasako tao avaravatra ny may daholo ny rehetra aby tindroko amin'ny fasy io tindroko amin'ny sasy io vavaka nandroko an'io rangahy ny anaran'i Jesosy teto aminareo zany fakona matory atao amin'iny va somary niesina kely efa naseon'Andriamanitra teto ny voninahiny lehibe mba tany koa ny bevolo dia mba nisega koa nitondrano ny maty boka namakiany koa rangahy nanaterany faty tao amin'ny médio de culture tao eo ozy ny faty le antsangany nao leo kazamaka fanahy Jehova Andriamanitra aho Andriamanitra ihany ny kofandoany Kristy Kristo rehetra fotsiny napetraka tany tokotavana Kristana ty olo maty ositsotioka io zany vita tsy zapetra mba mieritsereta mba dinio tsara mirak'Andriamanitra tsy ataoko vazivazy iny mirak'Andriamanitra le avako malala so dia haninenanao la hatonga ao amin'ny ray ianao tsy maintsy mody ny olombelo rehetra tsy maintsy mody fa zay natao anao taty ambony tany dia hitarananao avokoa na dia kely tsy biby ohatriny aza raha fa diso amin'ny zavatra ray loha ianao dia diso amin'izy rehetra le avako malala ao amin'ny tompo tonga efa masengany tegnako sy ny délégation na zay miara-miasana na verina Andriamanitra tapitapika andeha masengany nanayany agno satria efa tapaka ny programmako fort dauphin nivoaka ny fort dauphin efa miala impirina nafatra hoy ny apôstôly avondreo zahay fa mila ny voandala baka aminao zao zahay hita tamihitany tamy tele anao azo iporofo zavy teneninao vavanao vonjeo zahay omeo anay le voatsara ny toavany andavy le ranonaina le mofinaina zahay mila andraso afa ho avy aho tonga tapoko ny tompo
tamin'ny herinandro vitsivitsy teo. Jerena moa malaky masenga malaky dia malaky anao izy. Inona no ataoko any tompo aho? Anino any koa masenga fa navitako. Ino koa ataoko any? Andany koa zay fakahita. Izay ninon'ny Jesosy zay miorina. Fa zay manana fampianaran-diso avelao itsapany kiony ao i. Fatarina azy tsara. Tsy milan'izay ao i Jesosy andao anao miverina masenga. Fa misy olo koa tiako vonjena ny olo koa ao. Iza le olona tiano vonjena? Ianareo kay. Ianareo rio. Nareo reo. Halleluja. Kay nareo reto kay le izy. Ivero tsara. Vahoaka be nareo mazenga aty tana lehibe ty ngamba raha nataoko hoe napoarina amin'ny vahoaka tonga teto tamin'ny tao raiky teo iny apahatsasaky n'izao ngamba. Nefa nanino am'izao io ihany ny tonga zao ny atony betsaka ny teny feo heninareo. Saky zay? Saky zay? Zao zao ne tsaratsara migazy miverindalane na mba ataoko sanatria. Alleluja. Alleluja. Wow salahy. Tsaratsara ndray ve laza eo miverindalana. Ny tomponay. Anao aza ty mpanompo kely tsy ambanimbany sangarika natao tsy miverindalana anao amin'ny Kristy fa za tompony ndray nefa miverindalana. Teneniko ampanetretena zany. Alleluja. Asakasaky anao vahitany tsaratsara iverin-dalana. Raha zavaiko aminareo tsara ny dikany hoe tsaratsara misy dikany io. Sasany koa manko dia miteny hoe tsy mbola tsara fa mbola tsaratsara. Anay ny tena tsara. Tsy hainao ny dikany. Zao aneny izy lazaiko aminao teny ny secret hoe tsaratsara. Misy kodiny aby manko zavatra aminaiko reto. Aka ny kitana reto. Io ny kitana fito. Eny amin'ny tany akavana zay nasainy Jesosy Kristy. Efa nasaon'Andriamanitra eto Madagasikara famatara fa ho azony tompo. Fa nanao tsy mahalala. Mbola varena miadevitra fiangonana mijolajoala. Oh salahy. Misy kody ambadiky ny fahatongavany apôstôly fa tsy hainao. Tsy hainao nangalariko ny apôstôly. Midika ny apôstôly laza vatanao majanga gaga nareo. Fa betsaka ny tsy mahitiko ny apôstôly. Misy kody kesa betsaka apôstôly. Fa tsy raha tenteneny foana apôstôly. Na dia zazakely apôstôly. Na olona tsy mahitiko ny apôstôly. Apôstôly zao na azonao tentenena. Zao dikany apôstôly omeko kelikely aleo na nazavany apôstôly da aleo tsy teneny fa dikany anarako hoe tsaratsara. Inona nahavy an'io? Hoy Jesosy Kristy tamin'ny rahany tamin'ny mpianany teto ambonin'ny tany. Dia niteny ny mpianatra, ory mpampianatra tsara. Mpampianatra tsara. Da hoy Jesosy, nahoana no ataonareo tsara? Tsisy ny tsara fa tsy raha izy any an-danitra. Raha i Jehova tompo tsara. Dia afa kelikely izy niteny tampianany koa. Rakizy, zao ny mpianatra tsara. Dia zao, Jehova tompo tsara, Jesosy mpampianatra tsara. Atamarina an'izy roa. Io izy hitanao io. Misy kody io tsaratsara io. Fa tsy raha ataonao zavatra mandeha foana io. Menene ry zaho ne tsy mbola tena tsara. Babarao zany tena tsara. Avelao tsaratsara kely afa ataoko tsara besaka ny babarao sy mikadabenao. Tsy mba mipetraka tsara le manome ny tompo finana kely. Dia midiny rambo avy hatrany. Mba manetretena. Fa ny asan'Andriamanitra tsy mba nandrata-tena. Fa hoentina mpanetretena. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Lavidavitra ny misy an'ity bandany tao laza. Aty an'pifitra le toany zay topianareo ao. Ndrehetra. May. Fa tsy hainao ny kodiny.
Zany mahay kodiny. Fa zany tsy mba te ady. Tsy te ady aho. Fa velako anao sy Andriamanitra no hiady raha te-hiady aminy ianao. Anao afaka. Ka nipetany kitana telo efatra manodidina sady boninahitra aho. Dia lazaiko anao fa any amin'ny kilasy ambony dia ambony. Telo fotsiny a. Raha mahazo kitana telo anao. Parazana azo kitana telo efatra anao. Amin'ny valin'asa nataonao ety ambony tany. Nefa ny azy telo. Fito aty. Efatra ambin'ny folo. Zaiko aminareo vahoaka. Io kodiny secret le sezan'i Jesosy nipetraka. Nametsaky anakay io. Zava-dehibe io. Fa tahamatotra izany anao. Tena taiko freny azy anao. Dia zay iaho. Fa zao. Hanavitra anareo natoavako ty. Satria betsaka loatra ny fampianaran-diso ato aminareo. Betsaka ny fampianaran-diso ato. Raha misy mekany an'izany dia manatona ahy maranay. Hoeto ny Baiboly. Fa nahoana zahay ato Majunga ataonao betsaka fampianaran-diso. Henoko ka ary hitako. Reko soko hoe tsy marenina. Sasa dia mampianatra. Misy totoky any malany atonony mba misy tokelikely any. Zany ve nataonao am-piangona? Asa manao mamo. Zavatra rarany Kristy aby zany. Kanefa zao. Aleoko omeko malalaky nareo. Ataovy any zay ataonareo zalahy. Ataovy any zay ataonareo. Anara avao. Asa mora nga. Betsaka manko manohitsy. Zany aby ny feoeniko. Raha tonga ty apôstôly taratara iny aza raisina tsony. Aza mpandrosoana tsony iny, aza mpandrosoana. Tsy manahy na aza mpandrosoanao tsy mirahanao koa ne zaho e. Zaho feky tambasinao. Ampandrosoanao a tsara. Tsy raisinao ty tomany. Fa zaho raha olon-tany fa tony lanitra lazaiko aminao tena maro. Sana. So dia tetsy anao hoe zanakao aho. Azafady. Tsy zanakao aho fa zanaky Jesosy. So fantatrinao zany. Asa mpandrosoana. Asa mpandrosoana mihitsy. Asa raisina. Fa lazaiko aminao fa tsy fahatiatika ny tokantranonao ny tsainy tomboko ty. Tsy fahatiatika ny tokantranonao ny tsainy ty. Tsy fahatiatika ianao. Raha demoniaka ao an-tranonao dakako amin'ny anaran'i Jesosy mipitipitika ry zany. Tsy manan-kera aho dia voly amin'ny tanana zany ito tokantranonao. Hampanosana ka anao tsara. Tsy hampanosana ka anao asanao. Zaho koa tsy mankotrandia aminao matahity ny tranonao a. Asa vela. Fa vao vita ny torokelina androany dia mody ara-pitso. Raha tsy hampandrosoanao. Kanefa any tsy mampandroso, tsy manina fa miditra ny tranonao e vavako anao. Lazaiko anao ositra goavana ny miditra ny tanonao raha vao zaho nahitsaky ny tokantranonao. Mitaony ny ositra goavana. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Zay tokantrano zay nidiran'ny mpanompoko ozy araiky masoavana ary idira-pitahina. Mbola tsy nisy fôkasy. Gn'asa nataoko nanomboka tamin'ny 2010. Jusque izao tsy nisy fôkasy, tsy nisy pôkaty mihitsy. Mirehitra daholo zay rehetra raha andalovanao ataon'ny rikasolo lehibe. Mirehitra daholo misafy mandoro ao anatina osy. Mahatsara lanitra miserana. Raha ndrova volombelona aminao amin'ny tany dahalo lombako tany. Tany dahalo lombako faritry menaky. Fahagagana ny tany. Nitontena ohatr'izao atamin'ny dahalo nanafikaraka teo amin'ny basy amin'iny. Napoaka ny basy nivadika rano tao ambavany basy. Tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nasiana poizina ny laokany tany-Batolahy. Poizina 3 litra. Hena 5 kilao tagnatin'ny vilagny be. Nasiana poizina 3 litra asidra. Nivavahako tamin'ny anaran'i Jesosy nangalako rano. Namasiniko ny rano. Nabosako tao. Nivadika sosy ilay poizina. Hoaninay tamin'ny anaran'i Jesosy. Nandeha tontena tabekopaka aho. Nepita reny rano ony ngeza be. Rano misy vay. 18 metra ny alan'ile rano. Tsy misy lakana. Niteny zahay, hey vahoaka andafy. Alolaka zahay. Alolaka dozy n'olona. Fady anay vavakitsy mela mangalaka anareo. Ao anao. Zay avarty hoa.
Anatakon faisal. Naran terus saja. Nak kata bundan, efter nanti yang bundan sahai. Antani kan bro. Sisilat kena derai. Jangan kata masawe. Isaman ini lagi. Kakan fok kata tamsan. Tau menang buriu. Yang angan fok. Isaman tidak lagi. Isaman lagi. Sifat tahu you. Sifat tahu kau isiu. Ira kiu benendan. Ira ke Jesus. Haleluya. Ja. Panupkeliu eu na tia Kristi fa misko de mat kindelayu fatam tena mata misten kwa fana bema na we sere kama ni funata tume kufunata kwa zaiten Jehova ze sema ni funata ume kufunata kwa na me funata Jehova din men funata kwa yinna nyatun so ngatun funata me kwa dahalo talua las apostola keti dama talua na ile ta keti kaile na vezing vata se deisi evidenero se veneno na apostol tara de tara se evidenero se forse na i ma fate ro fanao na apostol la fa rusmu de apostol apostol na se como traela tena per camuntani vet de mud na apostol vet de mud Seramata cima teza ele tisa hai. Zaire tipuntan tsuni. So governo bola revoi bem o tistuti. Vet fut ni pedal que tonario. Vet de moderno tup. Ira kasau. La se komnario. Na ira que atsna pe kukula na teko. Au, tenene masna do tukuma mando kolifio. Shana titsi mononzanya. Simononzanya. Asemi kukam. Pembela panukta kenau yang kual. Panukta kenau yang kual. Panupa udah nak cendek. Fire ceret so fatunggu apa ke tiang buntan dari Malagas. Di sana ke Malagas nama. El ceret so fatunggu apa ke buntan so. Fawita nawala tunggu omrayenau. Wita nawala tunggu omrayenau. Fatik vaz kuri. Neli petak te watana kabanan restu. La se kom na reumar nin petato tan kabanan de. Nefa la se komon kot niu na peta ka tan kabanan de sto. Teo tan kabanan de Jesus Cristian peta. Nuetin de Jesus tanenan. Saje de Jesus senrai de rayan. Isi japo de rayan. Ya no sispo de rayan. Awana tno ne de Jesus. Sat zande. Sawe, iturteni, bola beta kan turteni seka tokom naru. Fa alewa ngamba afui sikayani, panyande fal. Karambola mangeta eta no sanat masenga, naroyan mono batam mako de mono basono de avets kan mande kon pura sa detsi manin. Karambola mangeta eta naru. Fa o meu copo melua. Afatana kwa Spanya muna kwanza. Vava katika. Ifantoro. Atno wan Kristifa na noret. Mi funai de pa foto fitanote. Fan rande for vele niko. Mi salta de sos Kristi dana kan man tovel. Mi salta de overai. Ande manti Abraham ande manti Isaac. Ande manti Jacob ande manti Israel. Raina Jehova menelala Jesus Kristi tuknai. Mifuna baba, mifuna na baba, mifuna baba, mitalawa na baba, mifuna mfoto vita kwa tsai. If na kon foto netrala pret, if na kon foto na baba pret, mifuna de sose. Na de bisna net kaza, na de bisna tratsa. Oje kona makret de sose. If na kon na baba foto vita, if na masena de sose. Mi baba masena de sose. Vundar vlokan masega hola better at malala. Vundar vlokan masega tsfa. Better for fit and tom na sant. Better for fit and duanu. Jesus. Magata katuko. Asa win funatao. Et masega. Ala toet na fmasao. Anda von devuli. Anda von sfera. Anda von kutumesi para sabuba. Timana kete tombindezan. Amenaran Jesus.
amin'ny anaran'i Jesosy Velohan'i Nazareta tapaka ny herin'ny maizina miala Satana tapaka mitoka rava teto zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anaovako ny vavaka zao mifona Jesosy mifona ny foty vita nety namako reto mifona ny foty vita nataoko zay tsy menaka teo anatrianao mifona raha io itsiodan'olo reto Jesosy itsiodanao azy baba engany hitona fanay masina amin'ny tokatrano tsirairay izy ireo engany hitona fahasoavana amin'ny tokatrano tsirairay izy ireo hitona fiadana amin'ny tokatrano tsirairay izy ireo hoandreo ny fanjakan'andro mitomany azy Jesosy mitomany aminao a mitanao aminao baba raha io fona aminao a Jesosy Kristy miala ny retinretinretina manomkanoany tapaka ny fahotana miala ny retina zay mana problème miala Satana miala ny anaran'i Jesosy miala ny anaran'ny retina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amafahako ny retinretina fitahina ho andreo mandrakizay fanambina ho azy fahasoavana ho azy harena zay tsy nanilaniana ho an'izy reto ka amin'ny anaran'i Jesosy itofokorana azy raisany mitsodrano avy amin'ny Jehova ray izy ene hananatry ny tavany aminareo izy ene hampamila pietry tavany aminareo Jesosy Kristy zany toetrao anatinareo mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy itofokorana aminareo deo tsara ianareo na mialatsiny mialafaty ianareo fiatsinanina deo ten'Andriamanitra ianareo fiadanany Kristy eo anareo ao tsara mandrakizay izany vavaky zany tompo ao zay nanatriketo hitona fahasoavana miala teto ao koa zay tsy nanatriketo fa oety ny fiavinavonana tsy fanetetena fialonana engany tompo hoanazy ny fanjakan'andro amin'ny anaran'i Jesosy itofokorana mpitona fanjakana eto mazegna ao ny bentanàna ao ny chef district ao ny chef de région sy ny PDS rehetra sy ny député ao koa ny miaramila sy ny gendarme ny polisy mitandra filaminana ao ny mpampianatra ny sekoly ny mpampianatra ny directeur sy ny ramazay rehetra ao ny mpitona fivavahana ny pasteur ny mopère ny piany ny apôstoly ny évangéliste mpitona ny tenin'Andriamanitra eto matanga ho aneo ny fahasoavana mandrakizay fiadana ho zany olo voatombotombo zany rehetra zany mangataka Jesosy mba hanafahendrena sy fahalalana ny mpitondra eto amin'ny ty tanàna ty engany tompo mba tsy voafita koa ny olona eto tsy voafitaky ny mpaminany satroka mba tokony eritretra ny lohaolona sy ny mpanjaka ny tanàna sy ny mpitondra eto amin'ny mpaminany satroka efa bedabe tafidy eto mahajara engany mba ho tonga saina ny mpitondra eto mba ho tonga saina ny lohaolona eto hafatony io mpaminany satroka bedabe tonga eto mamitaka vahoaka io mba eritseritra momban'io ka hapianany io teto tsy ahita vahoaka io ka amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako an'izany vavaky zany misaotra Kristy misaotra tompo milanao zay tompo fa ho apetakinao mpitondra eto ny fahendrenao ho apetakinao ny lohaolona eto ny fahendrenao ho apetakinao mpitondra fivavahana eto ny fahendrenao ho apetakinao mety vahoaka zay nanatriketo ny fahendrenao sy ny fahasoavanao ny ositra masina amin'izy reto manomboka androany tao mandrakizay izany vavaky izany deo masinoko amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanay masina amen saotra tompolay saotra tompolay mana taonanay ny alahady fahafito amby roapolo ny volana avril 2024 olona 720 resy lahatra ka nibebaka ary dia natao batisany ranobe izay nirahana tamin'ny apôstôly tsaratsara no totosaina teny amin'ny petite plage Majunga voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Inona no atao hoe batisa? Valiny ao amin'ny Romanina 9:4 ary ao amin'ny Kolosiana 2:12. Olona manao ahoana no tokony atao batisa? Valiny asan'ny apôstôly 2:2:13 ao amin'ny Matio 3:9 asan'ny apôstôly 2:2:7 ary asan'ny apôstôly 2:9:13. Inona no mazava-dehibe ny batisa?
valiny ao amin'ny Matio 3:9 sy 17. Inona ilaina tao tamin'ny fahazazana? Valiny Marka 10:17 sy 19. Lioka 2:17 ary Matio 3:17. Iza ny mendrika andovan'ny fiainana mandrakizay? Valiny ao amin'ny Marka 10:15 ka hatramin'ny 17. Azo atao ve ny batisa fanondroany? Valiny Asan'ny Apôstôly 7:1 ka hatramin'ny 9. Mangapinay zahay aminao, manutunay zahay aminao, manutunay zahay aminao, nandao fianakavina, nandao havana, nandao tany, nandao rehetrarehetra, hanaraka anao zahay. Tsy ho nama tontolo zao tontolo zahay. Halevina ny fahotana Androany, halevina ny taraka ny teny bekonao varany soratra masina hoe mila levina ny fahotana. Kanoho izany, halevina ara-ponona izany, halevina ara-panahy izany, halevina ara-ndrano zay voalazanao hoe zay tsy nateraky ny rano sy ny fanahy ka tsy andovan'ny fanjakany lanitra. Kanoho izany, ny vavaka ataonay, ny hataka ataonay, hamasino, hakatoavo, henotopo, fa ny sofinao tsy andady alovana fa mare. Ny tagnanao tsy fohy fa mahavontsy. Anao Andriamanitra ilay nahary zao tontolo zao, mekoka aminao zahay, fa izao ny didy napetraka ao tsy mety atao batisany zanak'olona. Zay vao mita ny fanjakany lanitra. Kanoho izany, handevina ny ota, hanomby ny nofonay zahay, ka hamelona ny fanahinay. Ireto ny vahoakanao, zay mekoky ato anatrianao, ka mifona zahay baba tsy mendrika mpanoky tsy mahasoa. Azabody mena vava zahay miteny aminao, feringezo zahay baba. Indrindra fa zao apôstôlinao, irakao, zay avy any amin'ny lanitry ny lanitra, zay nitsaka tamin'ny maty ka naverinao, tsy mbola nalevina, tsy mbola maimbo, fa mbola nitavony manitra. Andriamanitra anao nangalaky ahy, Andriamanitra koa anao nagnosika ahy, mbola manitra hatramin'izao. Jesosy, mifona aminao baba, zao vavako zao, zao antsoaviko zao, zao teniko zao, henoy zao. Ary fiondriky ny lohany reto olo-mpanjaka be reto miondriky anatrianao. Pajereo io, fa ny masonao dia mahita. Agnabo fitoeranao, ambany fijery, ny lanitra ny seza fendrananao, ary ny tany fitoerany tongotrao. Kanoho izany, iroso amin'ny rano izahay, haletika amin'ny rano izahay, hadio amin'ny rano izahay, didy napetraka ao izahay. Eny fa naditany andro Mosesy aza, natao batisa amin'ny ranomasina ny vahoaka. Kanoho izany ary, ho amasinay zao vavaky zao, wakatoavinao zao baba heno tsara. Mangataky ao Jesosy mifona mitsokotra. Ka mangataky ny fanahy masinao, hitoby manodidina eto, hanafaka ny retolo reto. Hoy ianao erany zanaka no manafaka anareo, ho afaka tokoa ianareo. Kanoho izany ary, dia ny asa ataony hoany, asa masina, andro lehibe Kristo izao. Eto amin'ny tanàna mahadango ety. Eto amoron'ny rano masina mahafinaritra ety. Ho amasinay ary ny vavaka, apetrakinay zany, ho ataony ao amin'ny anarany iray, sy ny zanaka, ary ny fanahy masina. Amen.
salana mijorote mandehana omeny faefana omeny faefana